改けとうわちがやべkami pulih Minggu besok mikai keavi para roten ma laki-laki kadang jengah merua meti apa nau masih kami pulih kami pulih Minggu besok mikai keavi para roten ma laki-laki kadang jengah merua meti apa nau masih kami pulih kami pulih Minggu besok mikai keavi para roten ma laki-laki kadang jengah merua meti apa nau masih kami pulih
Miara-mivavaka isika rehetra. Satranao zahay Andriamanitra raha zanaka ny fanahy masina fanomenao ity fotoana ity izay lehibe eo amin'ny zanaky ny Fiangonana Luterana Malagasy dia ny nahazo ny 10 taona. Dia tahio ny fampianarana atao eto mba ahitana ny voninahitra ao. Ahatonga anay olo nahazo famonjena miasa amin'ny fitiavana ary miasa tsara. Ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fifaliana lehibe no andraisana anjara amin'ity fandaharana izay notontosain'ny zanaky ny Fiangonana Luterana Malagasy ka andraisana anjara amin'ny fampianarana soratra masina izay nampitondrana ny lohahevitra hoe ny fiainana ny famonjena azo avy amin'Andriamanitra, ny olona nohamarinina dia miasa amin'ny fitiavana sy manao asa tsara. Isaorana ny zanaky ny Fiangonana Luterana Malagasy nanome an'ity lohahevitra ity. Ary isaorana ihany koa ny fisian'ny teknisiana izay mampiasa ny sera marolafy ho izarana ny tenin'Andriamanitra. Indrindra tandrefy indrindra ho antsika amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ity lohahevitra ity. Ny fiainana ny famonjena azo avy amin'Andriamanitra. Ny famonjena dia asan'Andriamanitra irerihiana. Andriamanitra no namonjy ny olona noho ny fitiavana. Ka dia voavonjy ao amin'ny Kristy Jesosy isika noho ny finoana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa dia izao. Ny famonjenanao dia tsy mila fiarah-miasa aminao Andriamanitra, fa asan'Andriamanitra ny famonjena. Ka rehefa novonjena ianao dia tonga manana fiainana. Fiainana azo noho ny famonjena izay nataon'Andriamanitra. Inona no atao hoe fiainana? Ka mahatonga antsika manao hoe ahoana ny tokony ho fiainany olona mino izay nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra. Raha ny rakabolana malagasy no jereko dia izao no andikany azy. Ny atao hoe fiainana dia fempotoana eo anelanelan'ny fahaterahana sy ny fahafatesana. Fa ny soratra masina kosa indrindra Jesosy raha milaza azy dia hoy izy: izaho no manome fiainana, dia fiainana be dia be. Ary ny azy dia tsy eo anelanelan'ny fahaterahana sy ny fahafatesana ihany, fa mitohy hatrany amin'ny mandrakizay. Fa izay ho resahintsika eto dia izao: ahoana ny tokony ho fiainany mino eo anelanelan'ny fahaterahany sy ny fahafatesany, zany hoe rehefa nomen'Andriamanitra tombo pahasoavana fahavelomana izy, ahoana no tokony ho fiainany mino izany famonjena azo avy amin'Andriamanitra izany. Inona moa no atao hoe famonjena rehefa nofaritantsika ny atao hoe fiainana? Ny atao hoe famonjena dia fanalana ny olona anankiray amin'ny loza na ny fahasahiranana mihatra eo amin'ny fiainana. Jesosy Kristy no nitondra famonjena ho antsika satria nanala antsika tao anatin'ny fahasahiranana sy ny loza izay saika ho nihatra amintsika. Voavonjy isika noho ny asa fanavotana nataon'i Jesosy. Nalainy tao anatin'ny loza ka nafindrany tao anatin'ny fiainam-baovao. Io no mahatonga ny Paoly milaza hoe misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny ovan'ny olona masina eo ny mazava. Ka namindra antsika ho fanjakany janany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Ny famonjena zany dia ny fanalana ny olona anankiray eo amin'ny loza na ny fahasahiranana miteraka fahoriana ho azy. Andriamanitra nanala ny loza, nanala ny fahasahiranana noho ny asa nataon'i Kristy. Koa ny olona nahazo famonjena ihany koa dia irahina hanala ny loza sy ny fahasahiranana
eo amin'ny namany sy ny mpiarabelona aminy. Raha tadidintsika izay lazain'ilay tantara any amin'ny lioka hoe iza ry namako ilay olona, ka nahatonga an Jesosy nanohatra ilay Samaritana izay namonjy ilay azony jiolahy. Ka ianao ny fiainanao dia natao hitondra famonjena, hanala ny loza eo amin'ny fiainany mpiarabelona aminao, fa tsy voamaika hanabotry na hitondra fahoriana sy fampahoriana ho any manodidina anao. Fiainana ny famonjena, fiainana fa tsy sarisary. Any amin'ny fahitalavitra dia mahita atsika ireny sary fijereny ankizy, ataony fiteny frantsay hoe dessin animé. Izany hoe tsy tena velona fa sary ampiaina ihany, toa mihetsika fa tsy tena miaina. Betsaka ny olona nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra maimaimpoana no manao ny fiainany sy ny finoany tahaka ny dessin animé, mihetsiketsiky ihany toa fampisehoana mivelatra fa tsy fiainana hita mikoriana ao amin'ny rany sy ny ADN-ny. Hoy indrindra Rainy Soalambro zay rainy fifohazana teto amintsika, aza tao hoe hay ny soratra masina raha tsy efa niainana. Izany hoe ny famonjena dia tonga fiainana, ary rehefa iainanao izy dia izay vao hay. Miseho amin'ny fiainana andavanandro, ny fiainany olombonjena fa tsy ny alahady hiany. Ohatra atao hoe pastora na mpiandry na diakona na kristiana, rehefa alahady fa rehefa amin'ny andavanandro izy dia sahirana ny olona no mijery ny fiainany, fa tsy hita ho aminy ny fifanampahany anarana amin'ny Kristy. Fa izay ataony gentilisa aza dia mbola ihoarany sadasada manantsoratra. Hainy tsy anjery ny hoe aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mamono olona, fa hoana no iainany izany eo amin'ny fiainany andavanandro hahatonga azy ho fiainana. I Paoly dia manazava izany amin'ny Efesiana 4:4. Ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao zay noforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Ny olona izay notafian'Andriamanitra toetra vaovao ao amin'ny Kristy dia mandeha amin'ny fahitsiana, fahamasinana ary ny fahamarinana. Tsy kristiana mivilavila, lava tanana, ka milaza hoe tian'Andriamanitra amin'ny fony sy ny sainy manontolo, kanefa ny tanany sy ny tongotry ary ny masony dia any amin'ny toeran-kafa. Ny olona nahazo famonjena dia manana fiainana mitondra vaovao mahafaly, ary izany no ilazany Isaia azy any amin'ny 2:17 hoe akory ny hatsara ny tongotry ry mitondra ny teny soa mahafaly eny an-tandrombohitra, fa sady mitory fiadanana no mitory famonjena. Ny fiainana ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia zavatra azo tsapaina sy hita eo amin'ny fiainana, fa tsy zavatra atao tsy anjery. Mivarotsy ronono re asia o rano, ka raha efa tsy lintatsy lasa 5 lintatsy, mangalatra, mefetsy, manao fivarotana sandoka.
tsy zany ny fiainana ny famonjena azo avy amin'Andriamanitra, fa fiainana mandeha amin'ny fahitsiana ary amin'ny fahamarinana. Avereno ny famerim-bolan'ny olona lasany aminao, ataovy marina ny mizana fandanjana ny amin'ny fivarotana, mitenena ny marina sy ny mahitsy any amin'ny toeram-piasana. Ny fiainanao dia epistely mivelatra vakiny izao tontolo izao ka ahalalany ny famonjena. Hoy ity Sinoa anankiray: naneno mafy teo amin'ny sofiko sy ny masoko ny toetranao, ka dia tsy henoko izay lazain'Andriamanitra avy amin'ny soratra masiny. Ny mitondra ny teny soa mahafaly dia lazainy Isaia fa tsara tongotra, fa i Paoly kosa dia milaza azy hoe ambasadaro na maso ivohon'i Kristy, manambara ilay famonjena nataon'Andriamanitra. Dia hoy ity prezidany Tanzaniana teo aloha Julius Nyerere: raha fantatrao fa misy endrik'Andriamanitra ny eo amin'ny zaza anankiray izay tsy manan-kohanina sy maloto ny masony, dia ny anjaranao fiangonana ny manala ny lalitra sy ny loto eo amin'ny tarehiny, mba hipetrahany amin'ny fahamboniana sy ny mahaendrik'Andriamanitra azy. Io lay famonjena ilainy zaza, io no famonjena ilainy fiarahamonina hitondra ny fiadanana, hahatsapany ny hatsarany any an-danitra. Fiainana ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia tsy tahaka andry Naruto mihetsiketsiky ao amin'ny dessin animé, fa fiainana ataonao eo amin'ny fiainanao hatramin'ny madinika indrindra. Ka hoy Cyprien raha nilaza ny ampitory ny tenin'Andriamanitra: raha ratsy fiainana sy tsy mitondra fiainana ho an'ny fiarahamonina ny mpitondry ny tenin'Andriamanitra, ilay masovo eto amin'izao tontolo izao, dia tahaka ny tantely an-tanamboka mamy fa ty misy azy ro raty, ro tsy tiany satria misy aretina. Kristiana boka ve ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy, kapitary Bato Vilambava, hafa ty tondroe, hafa ty atao. Le hoere aza ny ataoko no atao, fa ny teniko ny tanteraho. Aiza no hisy zavatra tahaka an'izany? Fa ny famonjena avy amin'Andriamanitra dia iainana, fa tsy atao ho lasaina na hatao slogan. Fiainana amin'ny famonjena, fampahafantarana ny olona ny fiainana noentiny Jesosy ao amin'ny andavanandrom-piainana. Tsy voatery hitondra etikety ianao hoe izaho diakona na pastora na teolojiana na kristiana, fa ny fiainanao no hahalalany olona fa izany no natao hoe nahazo famonjena avy amin'Andriamanitra. Manala ny hafa ao amin'ny loza, ao amin'ny fahasahiranana, ka mamindra azy amin'ny fanjakam-piadanana sy ny fanjakany fiainana. Hataony ahoana moa
no fino raha tsy misy mpitory. Ianao no hitory azy amin'ny teny na amin'ny asa hahafantarany ilay famonjena avy amin'Andriamanitra. Fiainana famonjena, fiainana mitory fiadanana, fiainana miendrika ny mahazanak'Andriamanitra azy, mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Ny olona mandeha ao amin'ny maizina, kafazatsy maizina, le hita avao ty koloara handehana amin'ny maizina ao. Fa ny mahagaga ny kristiana efa taty amin'ny mazava, mahay mandeha ihany koa ao anatin'ny maizina ka hatrany ambany latabatra. Dia hainy ny mandeha ao anatin'ny maizina. Tsy zany anefa nolazaina eto, fa ny olona nahazo ny famonjena dia zanaky ny mazava, manaraka ny sitrampon'Andriamanitra ary mijoro amin'ny fahamarinana. Fahamarinana iainana fa tsy fahamarinana atao tsy anjery na atao ho faneva. Izay no jerentsika amin'ny tampany voalohany. Fa amin'ny tampany faharoa isika dia ijery ny asan'Andriamanitra, ny asa taonao amin'ny fitiavana manao asa tsara. Ny tampany faharoa, olona no hamarinina dia miasa amin'ny fitiavana sy manao asa tsara. Ny olona manao ahoana no atao hoe no hamarinina? Olona meloka, very sy voaozona ny olombelona, araka ny Romana 3:10, tsy misy marina na dia iray akory aza, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Kanefa rehefa manoloana ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna, dia Jesosy Kristy no nisolo azy. Izy no nisolo ny olombelona. Ka dia hoy Paulo amin'ny Romana 3:8 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary eo amin'ny 13:30 izy dia hoy izy, iza no hiampanga ny olombafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no efa nanamarina azy. Iza no hanameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra ao an-tananakavan'Andriamanitra ray ary mifona ho antsika. No hamarinina ianao, tsy manan-keloka ianao noho ny amin'ny Kristy Jesosy, ary tonga olom-boafidy sady zanaka no malala. Io lay olona no hamarinina, ilay olona nahazo famonjena ka miaina araka ny sitrampon'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny fitsarana dia marina ianao noho ny nataony Kristy. Dia hoy Lutera raha manazava an'izany, Martin Luther, ny fahamarinan'i Kristy dia nomeny antsika. Nanao fanakalozana mahasambatra izy, ka ny ratsy rehetra tao amiko sy tao aminao dia nomeny ani Jesosy, no raisin'i Jesosy. Io no nahafaty azy ny fahotanao. Fa ny tsara indrindra ao amin'ny Jesosy kosa nomeny ahy, ary nosasany ny fahotako, ka nolazainy hoe namangatrakatraka tahaka ny sily, ho fotsiako tahaka ny volon'ondry fotsy. Nomeny Kristy anao ny fahamarinany, ny fahamasinany. Marina ianao rehefa no hamarininy,
Arak'izany dia miasa amin'ny fitiavana. Ny fitiavana no loharano miteraka ny ony amin'ny atao. Ny fitiavana no tony solika mampandeha ny asa. Io no mahatonga ny tanora raha vao tsy tiany ny asa tsy ataony amin'ny fitiavana dia hoy izy tsy misy ambiansy ny asanay. Tsy mahita fifaliana sy fitiavana izy amin'ny fanaovana ny asa. Andriamanitra nefa nametraka azy teto amin'izao tontolo izao araka ny Genesis 2:5-5. Hiasa sy hitandrina ny saha. Ny miasa sy mitandrina dia manao azy araka ny fikasany tompony azy. Andriamanitra no tompony zavatra rehetra. Nametrahana andraikitra ianao ary io no mahaolombelona anao. Nametrahana andraikitra sy tompon'andraikitra ary antenay nafahanao tamberina andraikitra minaniraka anao. Tsy olona mpanilika andraikitra amin'ny hafa, fa olona mahatsiaro tena hiasa amin'ny fitiavana. Hoy Jesosy, tahaka naniraha ny raha iahy no narahako anareo koa. Irahana ianao hanao ny misionany Jesosy teto amin'izao tontolo izao, ny tsabo ny marary, namoky ny sahira na ny noana, nitory filazantsara sy vaovao mahafaly ho an'ny malahelo, namaha ny mpifatotra. Io no anirahana ny fiangonana. Izaho miasa hoy Jesosy satria ny raiko miasa. Iraina ianao hiasa raha mbola velona eto amin'izao tontolo izao. Hiasa sy hitandrina ny saha. Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao dia nanao fahamoronana lehibe sy tsara indrindra, ka io no mahatonga ny mpanao salamo amin'ny Salamo 2:10 hoe lehibe ny asan'i Jehova ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Izay rehetra mandinika ny halehibe ny asan'i Jehova dia miasa amin'ny fitiavana fa tsy amin'ny tahotra dia ny tahotra andevo. Namorona izao tontolo izao Andriamanitra ary ny olombelona nataony faratampony fa nataony mitovy amin'ny endriny ary nomeny fahefana hanjaka amin'ny zavaboahary sy ny zavatra rehetra. Manana programa sy lamina eo amin'ny fiainana Andriamanitra. Fa ny fony mbola tsy ary ianao, hoy ny tenany amin'ny Jeremia, dia efa no volavolaiko ho mpaminany ho an'ny firenena. Izany hoe hiteny hizara ny sitrampon'Andriamanitra eo amin'ny mpiaramonina aminao. Manana vina aminao Andriamanitra. Firy ny isan'ny vahoaka malagasy, firy ny isan'ny kristiany, firy ny isan'ny luterana. Raha ny luterana ihany 4 tapitrisa, ny vahoaka malagasy eo amin'ny 420 tapitrisa. I Madagasikara dia lazaina hoe firenena kristiana ary atao hoe Madagasikara ho an'i Kristy. Miasa amin'ny fitiavana amin'ny fo ve ny tsirairay sa manao 30 andro fanjava raiky, mpanompo ratsy sady malaina, tsy te hiasa amin'ny tanany fa te hanana zavatra tsara nefa ny asany tsy ataony lavorary fa zara fa vita, miaigny amin'ny hoe eo ihany. Andriamanitra nefa raha namorona anao dia nanao hoe indro fa tsara indrindra, ary anao dia zanaka. Nefa betsaka ny kristiana manilika andraikitra fa manao hoe ka ny fanjakana tsy manao an'izao, ka ny fiangonana tsy manao an'izao. Ianao tsirairay io
no mitambatra ho fiangonana sy firenena. Inona no nataonao ho an'ny firenena? Hoy ity filohan'ny Amerika. Fa aza manontany hoe inona no nataony firenena amiko? Fa inona no nataonao ho an'ny firenenao amin'ny maha teratany malagasy sy teratany ny lanitranao, satria ianao dia zanak'Andriamanitra tamin'ny batisa, mitondra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra hoy ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Manao asa raty, vilambilana, tsy tandrife, tsy hanao fahagagana ny mpitondra fanjakana, fa ianao no antenainy hanao ny marina sy hiasa amin'ny fitiavana amin'ny mahamaso voany kristianao eto amin'izao tontolo izao. Ny Galatiana 5:5 dia milaza hoe ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana. Ny asa taonao vokatry ny fanahy raha taonao amin'ny fitiavana. Fa tsy raha vao handeha hamonjy torom-piasana ianao latsaka ambany ny hamonjy fandevenana sy hamonjy fahoriana. Malaigna miasa fa te hahazo vola manitsiny avao. Ny asa tao amin'ny fitiavana no mitondra fifaliana dia hoy ny zanaky ny fifoazana. Asa nataonan-kira toa vita tsy natao, satria ahitany fifaliana sy fiadanana. Ho antsika izay manjaitra, ahitany olona ny rantsa tanan'Andriamanitra nahary anao izay nanao zavatra tsara ve? Ny asa fanjairana zay atao sa hahazoana vola avao? Le malaza tika malagasy, soam-boaloha ny asa vita gasy, fa naho fahavy eo raty, tsy ao ny kalitao, fa memeky hahazo avao. Avarotsy ny saribao, ety ambony misy ngeza be tsara be, ao ambane potepote ny saribao. Mivarotsy poma tsara mahatehotiany ety ambadika ny ao anatiny lo. Jentilisa ve no manao an'io zavatra io? Kristiana vita batisa. Milaza ny tenany fa manao asa amin'ny fitiavana, fa asa mosalahy. Miasa amin'ny fitiavana. Jesosy ny modely voalohany, nanompo amin'ny fitiavana izy, ary nataony hoe ny marika halalany izao tontolo izao fampianatro ianareo raha mifankatia. Ny etikety, ny maha olo nahazo famonjenanao dia ny fiasana amin'ny fitiavana sy fahitany olona izay zavatra ataonao amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo, fa tsy ho an'ny olona. Fa tsy indraindray zara fa vita. Olona no hamarinina miasa amin'ny fitiavana sy manao asa tsara. Inona moa ny atao hoe tsara? Mety samy manana ity hamarita azy io. Satria ohatsy tika rehefa mahita ny voaly hoe tika Zagnahary namboaboay, zara fa vita. I voay tsy namboary hita ho raty, nefa ny poketra vita amin'ny hoditry ny voay sy ny fehikibo dia lafo sy tsara indrindra. Ny atao hoe tsara hoy ny rakibolana dia manao asa manintona, mahafinaritra, mahasoa ny hafa, manao azy amin'ny fomba mendrika, asa marina. Ary ny tsara hoy Jesosy dia tsy misy fa Andriamanitra ireny ihany. Ka ny fahatsarany asanao dia tarafina amin'izay nataon'Andriamanitra. Ny olona no hamarinina dia manao asa marina sy mahitsy. Asa tsara atao amin'ny fitiavana, marina sy atao amin'ny fahitsiana.
Hoy ny Mateo 5:13 ko ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, nataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny hazo. Ny Mateo 5:17 dia manazava ihany koa fa ny voany no ahafantaranareo azy, manoty voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na mano avy amin'ny songisongo, da toy izany ianareo. Ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ianareo ve ry havana fa nahita akondro mamoa goavy? Asa mety hisy ihany amin'izao andro mandroso izao, fa tsy de fahita loatsy. Fa eo amin'ny fiainany kristiana, be ny kristiana mamoa voa ratsy eo amin'ny fiainany. Ny fenoany sy ny fiainany dia tsy mifanaraka. Fa hainy tsy anjery ny artikola voalohany, ny faharoa, ny fahatelo, ny ataky ny tompo, ny didifolo, fa ny fiainany dia tsy manaraka an'izay, fa mandeha hafa. Hoy ny testamenta taloha, ny lazany Jehovah azy, tsy voaloboka tsara va no namboleko ry Israely eo, fa nahoana no voalobodratsy ianareo? Mitondra gazon zahay na ireo zava-maniry maitso avy any Antananarivo, ny lenidenoka tsara na finaritra na sintona satria ampy rano. Rehefa tonga tany androy dia naketsanay, dia nitoetany sy ny tsy fahampiandrany, nivadika ho fando tsara na ho tsika na kidresy na fando tsara. Gaga zahay, gazoty nindesany, fando tsara tinitiny. Ino amin'ny fiainantsika? Kristiana fando tsara, fa tsy kristiana gazo maminentona sy mampilenidenoka ary mahasintona ny hafa. Natao tsara ianao ary ho tsara indrindra, nefa mivadika ho voaloboka ratsy. Hoy Martin Luther, 7:10 tsy hoe tokony ho 10 fa tsy maintsy 10. Ny kristiana milaza ny tenany ho kristiana dia tsy afaka miala aminy ny manao asa tsara, fa ny finany miteraka azy hanao asa tsara. Ny olona tsara no manao asa tsara, fa tsy ny asa tsara no mahatonga azy ho tsara sy ho marina. Fa satria izy no foronina tao amin'ny Kristy Jesosy, tsy izy intsony no velona, fa Kristy no velona ao anatiny, dia manao zavatra tsara izy. Mpamboatsany amin'ny garazy ve ianao? Amboary tsara ny fiara na ny moto ny olona, asehoy ny mahavita batisa sy ny mahamaso ivon'Andriamanitra anao amin'ny toeram-piasana misy anao. Fa tsy zara fa vita. Raha velomina ny jiro hoy izy Martin Luther, dia ahitana hazavana sy hafanana na energia hoy tsika. Tahaka izany ny kristiana. Ny kristiana dia velo ny finoana, dia tsy maintsy ahitana hazavana sy hafanana, manana ny aizina ka mitondra fampandrosoana marina eo amin'ny misy azy. 7 ny fiangonan'ny Luterana Malagasy, 470 ny toby, 450 ny toby pitsaboana, 4 ny seminera teolojika Amparotany, manana ny salita isika, ny sekoly ara-baiboly saiky misy isaky ny sinoda. Kristiana 4 tapitrisa, ahoana ny asa ataony? Mitondra ny olona ho ao amin'ny mazava ve? Ahitany olona ny famirapiratry ny voninahitry'Andriamanitra ve? Satria izy taranaka voafidy, olona
fanjakampisorona nalain'Andriamanitra ho any tenany mba hilaza ny hatsaran'Andriamanitra. Izay no andrasana aminao sy amiko. Any amin'ny birao misy anao, iasanao na mpivarotra na mpamboly na mpandraharaha na mpiasam-panjakana, ianao no Kristy mandehandeha any amin'ny birao. Fa ny zavatra manahirana dia ity, tsy hita ny maha kristiana azy rehefa any amin'ny toeram-piasana. Ny Paolo nefa dia milaza hoe aza menatra ho vavolombelo ny tompontsika. Ianao no vava olombelo ny Kristy any amin'ny toerana misy anao. Manao asa soa re dia voadera Andriamanitra hoe tsara ny naharianany olona. Manao asa raty vilambilana re na manao kolikoly tsy mandeha amin'ny fahitsiana, dia ianao no tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Hataonao zay ratsy ahoana no hiteny zavatra tsara? Hataonao ahoana no hiaina amin'ny fitiavana raha zavatra tsy anananao? Ny hazo tsara mamoa voa tsara. Ny olona tsara no manao asa tsara. Ny asa taonao no ahitana izay naniraka anao. Mampandroso ny hafa ve ny asa ataonao? Manao asa fiantrana sy fijerena izay manahirana ve ianao? Izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny mino. Ny anaovany azy hoe miasa amin'ny asa tsara. Ny ohabolana raiky amin'ny telopolo dia manolotra lesona tsara ho antsika. Fa hoy izy, iza no mahita vehivavy tsara? Dia andeha ataontsika hoe iza no mahita zanaky ny FLM tsara, ZFLM tsara. Fa nilazany azy ilay vehivavy tsara dia mahatoky. Itokisana na amin'ny nafina na amin'ny mazava dia asehony amin'ny mazava ny asany satria mazava izy. Fa tsy manao asam-balavo iema iegny avao izay, mikaretokaretoko manao zay zavatra hanimba zavatra. Miasa amin'ny tanany fa tsy mandigny an-daty, hampiasae na hiasa ho azy fa ie hipetraka avao. Miasa isika satria hoe Paolo raha misy tsy mety miasa aoka izy tsy hinana. Tesaloniana 2:2-2:12. Ity vehivavy tsara ity manao asa tsara ity dia mifoha maraina ary miasa mandritry ny alina sy mikarakara. Nambaran'izany dia izao tsy tafandrimanga izy fa manana mission raha napetraka Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Mihevitra ny asany, manana tanjona sy paikady ho antiny manatratra ny asany sy ny vinany izy. Fa tsy hoe vaky andro manao satria manao tiriano. Misikina hery sy tanjaka izy amin'ny sandriny ary tsy homana ny mofo ny fahalainana. Beny kristiana arakaraky ny vavaha kamo betanda. Faly mihira avao mba hafaingana rerimino aza mba tamana ty. Malaiky asa. Nefa te hanana fiainana tsara. Dia inona no ataony hoy Martin Luther? Tanana tsy miasa ampiasainy devoly hangalatra. Saina tsy miasa ampiasainy devoly hanao teti-dratsy. Iza no lazainao fa mampisy ny tsolota, kolikoly, halabotry, fanalanana, zava-dratsy etsieroa, jentilisa ihany ve no manao an'ireny? Ny kristiana izay hafa ny fiainany fa tsy mitovy amin'ny finoany. Malaina miasa fa kamo betenda. Andriamanitra nefa niasa. Ary mbola miasa mbaraka ankehitriny mitahiry
tsy mampaharitra ny zavatra rehetra. Ity vehivavy ity ihany koa mijery tsara ny asa ataony hoe misy tombotsoa ho azy ve sy tsy anambakany ny hafa, ary io no mahatonga tsy maty jiro mihevitra mandrakariva ny paikady hentiny manao ny asa hahatsara ny asany, hahatonga ny asany ho tsara sy mahasintona ary mahafinaritra sy mendrika ary marina. Fa rehefa nanao an'izany asa izany izy dia hoy izy manatsotra ny tanany amin'ny ora izy eny mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Firifiry ny kristiana tsy mijery ny sahirana, tsy mijery ny mahantra. Ianao tsy natao hanao mirakla mon ami, izay misy eo ampelatananao no ilain'Andriamanitra hanampianao ny hafa. Mofodimy sy hazan-dranoroany tany amin'ilay zazakely nasain'i Jesosy nipetraka ny olona. Nianga tamin'ny zava-misy no nahazoana fitahiana. Ny fiangonan'ny Makedoniana mahantra fa nanampy ny hafa, manatsotra ny tanany amin'ny ory ny miasa tsara. Dia hoy ny soratra masina, tranomaizina no vanginareo, satria nandeha nitory ny vaovao mahafaly tany amin'ny mpifatotra isika, tany amin'ny hopitaly aho nampaherezonareo andro ny Covid zao. Manam-potoana ve ny fiangonana hampaherezana sy hivavahana ary hijoroana ho fampaherezana ny hafa. Izay ilay kristiana miasa ary manao asa tsara, miasa amin'ny fitiavana. Hoy ity mpanao tonokalo anankiray ity, eno raha malagasy be fivoarana, tsara vatsy tsara narana, tsy mahantra olo mangy ianao fa mahantra olo marina. Tsy misy manao ny marina ny ankamaroan'ny olona. Mirakitra tsara no mamoaka zavatra tsara, hataony olona ratsy fanahiahoana no hamoaka zavatra tsara. Dia hoy Pauli amin'ny Timoteo 2:7, fa amin'ny zavatra rehetra dia sehoiny tenanao fianarana miasa tsara amin'ny fampianaranao. Ianao na amin'inona ataonao dia manao modely sy manao demonstration eto amin'izao tontolo izao ho fianarany hafa ny asa tsara. Raha ny mpampianatra no manao hoe ray ampianaray miratelo, mpampianatra mahay ve izany? Ny kristiana dia tahaka izany ny fianarany. Melaza fa manao marina, Andriamanitra dia marina, fa ny zavatra ataony dia tsy fahamarinana, kolikoly, faharatsiana mampalaza ratsy any Madagasikara. Aiza ny kristiana mijoro amin'ny fahamarinana ve? Ny poripetranao dia any amin'ny toerana misy anao tsirairay avy, fa tsy ao am-piangonana hiany. Arahany Timoteo 1:7 dia hoy Pauli, aoka tsy hisy olona anao tsinotsinona anao no ano fahatanoranao, fa aoka tonga fianarana ho any mino anao ny fiteny, fitondrantena, ny fitiavana, amin'ny finoana, ny fahadiovana. Modely izany kristiana izany. Ary tamin'ny andro rainy soalamo dia mora ny namantarana ny kristiana amin'ny fahadiovana, amin'ny fiainana, fa amin'izao mitady lopy ianao vao mahita, satria tsy miavaka intsony ny asa ataon'ny kristiana fa zara fa vita, ary ratsy aza satria malaina izy ny manao ny asa. Pauli dia manindry mandrakariva fa izay tsy mety miasa dia tsy hinana, ary tsindriany ao amin'ny 2:10 amin'ny Kolosiana 4 Tesaloniana 2:3. Toy izao no hafatry Pauli, ary izay manao toy izany dia didianay sy anarinay amin'ny Jesosy Kristy Tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana zay azy hiany.
Ny anao hiany ve no tonga ao ambelany Ramatoa sanangalatra tany amin'ny hafa amin'ny fomba mihaja? Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony hoy Paoly, fa hiasa sy hikely any amin'ny asa tsara mba hisy homena ny tsy manana. Fangalarana amin'ny fomba samy hafa, na ambony latabatra, na any ambany latabatra, na any amin'ny arabe, dia betsaka ny fomba ataontsika asa tsy maneho ny voninahitran'Andriamanitra. Fa hoy ny soratra masiny, Efesiana 2:2-5, fa asa nisika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Ianao no Kristy mandehandeha, noforonina hanao zavatra tsara ka anteneny olona fa hetora zavatra tsara sy filazana tsara, ka hataony hoe akory ny hatsara ry zanaky ny Efelem, mitondra ny teny soa mahafaly, manatsotra ny tanany amin'ny ory, mamelatra ny tanany eo amin'ny mahantra, mamaha ny mpifatotra, mitory ny vaovao mahafaly, mijoro amin'ny fahamarinana, dia ho tanteraka ny hoe Kristy ho an'i Madagasikara, Madagasikara ho an'i Kristy. Samy ho tahin'Andriamanitra isika rehetra, mandra-piaonandray tompoko. Misautsanao zahay kanjavino no teto iharohanonganay, misinisi ny naiko misoloho aminao, fa ny avoko afaka satana rebaka. Jesosy zoky ragnandria misautsanao zahay kanjavino no teto iharohanonganay, misinisi ny naiko misoloho aminao, fa ny avoko afaka satana rebaka. Tiupersofo ane nuralatsake asabere na lungu anana vuabe ilara ha mahasua mahachetsike iharaka vatesoru kumpunanume. Tiupersofo ane nuralatsake asabere na lungu anana vuabe ilara ha mahasua mahachetsike iharaka vatesoru kumpunanume. Lumbau zahay kahambela miasia hahajubanay, la isunjeu sa haiti hanjaka devuli avao, misenganao sa haiteso umbau ni herina. Jesus Suzuki ranganjia de lumbau zahay kahambela miasia hahajubanay, la isunjeu sa haiti hanjaka devuli avao, misenganao sa haiteso umbau ni herina. Tiupersofo ane nuralatsake asabere na lungu anana vuabe ilara ha mahasua mahachetsike iharaka vateso utumpunanume.
dia Visan minuk dan najib Kristi. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hapandroso